Kristy manao hoe fanitsangana tamin'ny maty Kristy. Ao anatin'ny fiderana ry havana dia horaisitsika ny perikopantsika anio amin'ny Exodosy 12 ka ny 7:20 izay hovakiako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ary raha mahita ny rà eo amin'ny tato-ambaravarana sy ny tolàna roa Jehovah dia handalo ny varavarana ka tsy havelany hiditra ao an-tranonareo hamely anareo ny mpandringana. Anio ry havana dia manana hafatra amintsika Jesosy Kristy Tompo, manana hafatra tokana manao hoe fantatrao ve ny hasarobidin'ny rako, fantatritsika ve ny hasarobidin'ny ràn'i Kristy. Hiary hivavaka isika tompoko. Jesosy Kristy Tomponay eo, ianao no manafatra anay indray androany satria te hiresaka aminay manokana ianao ny amin'ny ranao soa, ny amin'ny sarobidin'ny ranao soa. Tompo, te hahita ny ranao eo amin'ny tato-ambaravarany fiainanay ianao, te hahita ny ranao eo amin'ny tato-ambaravarany fonay satria tsy tianao ho ringana izahay. Dia androany Tompo, androany ianao no manontany anay, fantatray marina ve fa sarobidy indrindra ny raha izay nalatsako teo Kalvaria. Androany izay Tompo, ndreto izahay reto miondrika eo anatrehanao ary tena hoe te hilona indray ao anatin'ny raha soanao tao Kalvaria izay raha fanavotana anay. Tompo, atetevo aminay ny raha soanao androany araka ny haben'ny fahasoavanao Dio izay raha eo amin'ny alalan'ny raha soanao, amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo. Amen. Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout ceux qui refusent en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Reçois de nous, Seigneur, le chant de notre cœur, du lieu où tu demeures, réponds-nous. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris notre monde. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris notre monde. Seigneur. Hiara hivavaka isika tompoko. Jesosy Tomponay ny ranao no fanavotana ho anay.
raha mijery ny fahotanay izay tompo raha mijery ny faharatsianay dia fantatray fa ho very tanteraka fa anio ianao tompo no miteny aminay fa ny ranao irery no fanavotanao anay, ny ranao rery no mampiavana anay indray aminao ary ny ranao rery no miaro anay amin'ny fandriganana. Sasao madio izay tompo, sasao madio amin'ny alalan'ny rano soa izay, diovy amin'ny rano soa izay Jesosy Kristy tompo. Amen. Jaireko tompo, jaireko feonao, miantso aianao, ankany Calvary, tompo lehibe, raha soa oe, diovy ny raha soanao, izay tao Calvary. Malemy aoe, kami taraina oe, vonjeny aiko tompo o, vonjeny olonao, tompo lehibe, raha soa oe, diovy ny raha soanao, izay tao Calvary. Ny fiatanambo mandresy ny manjo, esorina ny taotro, ny tompo vonjeo, tompo lehibe, raha soa oe, diovy ny raha soanao, izay tao Calvary. Panota tsy mandary, tompo mamela, ny fahotako lehibe, ifonako tokoa, tompo lehibe, raha soa oe, diovy ny raha soanao, izay tao Calvary. Ny foko tsy madio, madio dinaoany, maloto ao tompo o, sasa opoaty, tompo lehibe, raha soa oe, diovy ny raha soanao, izay tao Calvary. Ny foko no sasao, ka diovy izao, ny
ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery any ary ho antsika rehetra ny fiatanany. Amen. Amin'izao alahady hitondrantsika mibavaka ny mpitandrina sy ny ankonany eto amin'ny efintsika misotro fitiavana manambahiny isika riavana oka hitsangana isika fiangonana iaraka iarahaba azy ireo. Faly indrindra zahay FJKM isotro fitiavana miarabanao Docteur Perry Rasolondrebe. Izy moa tsy zoviana amintsika fa ny afantarana azy amin'izao fotoana zao dia filombonahitry ny FPMA na ny fiangonana protestanta malagasy aty Andafy. Ny amapastera ny fiainana mivady dia famatotra tanteraka amin'ny Docteur Perry reny no zoky ray aman-dreninay tany ampitan-dranomasina tany, taizanay, nanabe anay, nanoro anay, nitondram-bavaka anay. Ty zavatra makasika kely atsika isotro fitiavana. Tsy dia tiany pasteur Perry no apatsahivina zany fa nisy fotoana izy directeur du développement tao amin'ny Fédération Luthérienne Mondiale tany Genève. Dia tamin'izany izy mampanao recyclage pastoral anay pasteur ny FPMA. Dia tamin'ireny fotoana recyclage reny 2003 izay sa 2004 nahitana reny hoe renouveau de la liturgie reny fanavaozana liturgia. Tamin'ireny nahitana raha mbola tadidinareo le resaka labougie tamin'ny batisa reny le raisitsika hoe bougie d'anniversaire ary mbola tohizantsika hatramin'izao kosa le hoe rehefa raisina ny mpandray fanasan'ny tompo katekômena dia tantanany ray aman-dreniny le ray aman-dreny izay nanolotra azy teo amin'ny batisa manatanteraka le fanekena hoe anao zay tonga azy mpandray fanasan'ny tompo tamin'ny Docteur Perry no nanovozana reny. Makasitraka dokotera dia mirahary soa indrindra toko mirahary soa indrindra. Ary farana fa tsinkely indrindra eo ianareo fianakaviana Islande eo ianareo tapaka sy namana zay tsy nafohanay nanomboka tamin'ny 2004 tena makasitraka tompo ny amin'ny safidinareo fantatra fa manana engagement d'église daholo nareo safidinareo mba hanotrana anay vady makasitraka makately afaka mipetraka amin'ny fiangonana. Anio alahady 3 oktobra 2024 alahady fa 7 manaraka ny Trinité. Alahady ihany koa natokantsika eto amin'ny efintsika misotro fitiavana ho lahady mpitandrina hitondranam-bavaka ny mpitandrina sy lofo raha maha olo-miasa mavady sy ny ankohonany ao anatin'ny fankalazana an'Andriamanitra noho ny jobily fisotrondrononiny. Imanjinantsika ny lohahevitra hoe miorena ao amin'ny tompo amin'ny fanasana. Izao dia hiaratsangana amin'ny fiangonana iventy ny hira fanevan'ny jobily miverena amin'ny fitiavanao voalohany. Navutani Christi, mi fuasa mi verena, azarena funati, Nansumila tupuna, bibeba, zangu fianga tinisa. Fitiava na voalohany tena tiako hiverenana kusuka fizany fondefo ititiko no tantera. Sunila tumpuna, bibeba.
beba zay no fiangaviliza la fitiavana voalohany tena tiako hiverenana kusuka fizan'ny fonifo ny didiko no tantera Chianazzi buvarina Israela fulati Oenoi Natsumila tupuna Mi beba Zenu fianga filiza Lefitiavana voluani tena tiku hiverenana kusuka fizan'ny fonifo ny didiko no tantera ho ampitombona amintsika ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ho fisaorana sy fideranan'Andriamanitra dia rahantsika miredina ny salamo efa voalahatra.
ivavaka isika ry Andriamanitra mpaharisy tomponay eo misaotra sy midiranao izahay noho ny fahasoavanao sy ny fahariponao aminay fa mbola namindranao fondray izahay anio midiranao izahay fa afaka miomby mavaka eto ankalaza ny anaranao sy izany fahariponao zany tanterao sy amarinao tompo ny teninao amin'ny fanatrehanao ny olona mivory amin'ny anaranao mangataka ny iasan'ny fananao masina isambatan'olona izahay mba ampiorina anay amin'ny fanasanao ahazonay hery sy itombonay amin'ny fahalalana tsaranao midera sy mankalazanao koa izahay amin'ny nanoloranao ny mpitandrina amin'ny vady nitondra ny fiangonanao teo tamin'ny efitsika misotro tiavana nandritry ny 17 taona ianao anie mbola hanome hery sy tanjaka fahasalamana ho azy ireo amin'ny asa tsara efa novidiny tario ary izahay tompo amin'ny zavatra rehetra ataonay eto mba iorina amin'ny fahamarinanao sy anome ny voninahitra ny anaranao masina amin'ny anaranao Jesosy Kristy ilay tompo mifanasana no anaovanay izany vavaka izany amen mipetraka ny fiangonana fa haharitra itsangana kosa ny ankizy sy ny tanora ivavaka isika sitraka izandranao tokoa ry Jesosy ny mba anjakanao ny fonay toroy lalana izahay mba hatateraka izany amin'ny anaranao Jesosy amen Luka 2:27 Luka 2:27 efa hitantsika izany dia ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe aroa ireo taminy aizany tianao anamboaranay azy aroa ireo taminy aizany tianao anamboaranay azy Petera sy Jaona no nanontany an'ireo ry zandry malala an Jesosy Kristy tompo lesona tsoahantsika an'io dia hoe misy lanjany be eo amin'ny fiainana ny safidy raisintsika misy lanjany be eo amin'ny fiainana ny safidy izay raisintsika i Jesosy Kristy tompo dia mamaly izay mety fanahintsika eo amin'ny fiainana ary azo antanina izy amin'ny fotoana rehetra aleo mantanto izay anao tahaka ity tantara iray ity tamin'ny nandritra ny fanadinam-panjakana farany teo nisy ny tantara miditra amin'ny valo ny mpiadina rehetra amin'ny fitsasany no fiantsonany anarana dia nandroso ty mpanadina nanao ny fiantsonany anarana Frédéric tonga topoka Jean-Baptiste tonga topoka Alfred tonga topoka Gilobe dia Gilobe zany ohatry zao mifanoratra ny anarana Gilobe tsy nisy namaly absent zany iny Alphonse tonga topoka Yaina tsy nisy namaly dia nandroso ihany fiantsonany anarana anankiroa ihany tsy tonga iny fa tonga le Yaina azafady raha misefa izao aina ny anarako mety efa voatonina teo angamba fa tara ay tsara zany ozy ty mpanadina fa ty Gilobe ty sisa mbola tsy tonga niandry teo efa avaly ihany dia nisy tovolahy anankiray niandry teo izy niandry ny tononona ny anarany dia gaga be ty mpanadina fa ahoana ary olona ray no absent olona ray ty mijoro teo hoe sao mba ty ary le hoe Gilobe dia nantamoramora zany ty mpanadina sy ve le Gilobe ozy ty tovolahy anankiray tsy tompoko fa izy akeny anaran'sia Gilobe ay amin'ny teny gasika izy aloha izy mivakina fa tsy atao amin'ny teny frantsay tompoko aleo manontany rehefa misy zavatra tsy milamina eo amin'ny fiainana
ary azonao antanina somatsara mihitsy Jesosy Kristy satria andraisantsika décision tsara eo amin'ny fiainana. Ohatra azonao raisina hoe Jesosy inona ny fianarana ataoko inona ny filiara saza amiko satria zay décision raisinao eo amin'ny fiainana mamaritra no avinao. Minao fefa misy valim-bavaka mifanitsy amin'izay any tahaka namaliny Jesosy Kristy any Jaona sy Petera tamin'izany fotoana izany. Dia tsika hiarika hivavaka tompoko. Jesosy mba ampianary izay mba ahay an-tany anao an-trano rehefa andrefanapa-kevitra eo amin'ny fiainana. Amin'ny anaranao Jesosy, amen. Aoka hitsangany ianareo. Iaraka mafy ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha boky Exodosy toko faharoa ambin'ny folo andininy faha-raika amby roapolo hatramin'ny andininy fahasika amby roapolo. Rehefa hita eo vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Dia nampanalainy Mosesy ny Israely rehetra ka ho izy taminy mandehana ianareo ka maka ondry ho anareo araka ny fotom-pirenenareo avy ka voloy ny Pasika. Dia maka isoka iray finy ka jiboy amin'ny razy ao anatin'ny bakoly ary ny razy ao anatin'ny bakoly dia neteny amin'ny tatom-baravarana sy ny tolana roa ary asa misy mivoaka eo am-baravarany tranonareo avy ianareo ambaram-pamarainany ny andro. Fa Jehovah dia amely ny Egyptiana ary raha mahita ny raha eo amin'ny tatom-baravarana sy ny tolana roa Jehovah dia andalo ny varavarana ka tsy avelany hiditra ao an-tranonareo amelanareo ny mpandringa. Ary hitandriny izany zavatra izany ianareo ho lalàna ho anareo sy ho an'ny taranaka mandrakizay. Ary rehefa tonga any amin'ny tany izay omeny Jehovah anareo araka izay holazainy ianareo dia tandremo izany fanontona izany. Ary raha anareo ny zanakareo inona no anton'izao fanontona nataonareo izao dia holazainareo hoe izao dia fanomona ny Pasika ny Jehovah izay nandalo tamin'ny zanak'Israely tany Egipta raha namely ny Egyptiana izy fa namonjy ny tao an-tranontsika dia niondrika ny olona ka nivavaka. Ary dia nandeha ny zanak'Israely ka nanao izany arak'izay nandidiany Jehovah Mosesy sy Arona no nataony.
ary monina matinaly Jehova namono lamato rehetra tany amin'ny tany Egipta hatrany lamato Farao izay nipetraka teo ambony seza fandrianany ka hatrany lamato am-balo izay tao amin'ny trano maizina mba amin'izay voaloha teraka ny biby fiompy rehetra. Toizatsika ny famakiana soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao filazantsara araka an'io toko 12 andininy 17 ka hatramin'ny 20 ary faranantsika ny famakiana soratra masina ao amin'ny epistily voalohany ho an'ny Korintiana toko 12 andininy 17 ka hatramin'ny 430 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tonga ny andro fihinanana amin'ny mofo tsy misy masirasiry dia ilay tsy maintsy hamonoana ny Pasika. Ary Jesosy naniraka amin'ny Petera sy Jaona ka nanao hoe mandeha any ka amboary ny Pasika ho antsika. Ary hoy ireo taminy, aiza no tianao hanamboarana azy? Dia hoy izy taminy, indro raha miditra ao an-tanàna ianareo dia isy lehilahy mitondra silo feno rano hifanena aminareo, manaraha azy ao amin'ny trano izay hidirana. Dia lazao amin'ny tompontrano hoe izao no lazain'ny mpampianatra aminao, aiza ny efitrano iarahako mihinana amin'ny Pasika amin'ny mpianatra? Ary izy anoro anareo efitrano malalaka ambony riny izay efa hanasiana fipetrahana any no amboary. Dia nandeha izy ka nahita araka izay efa nolazaina taminy dia namboatra amin'ny Pasika izy. Ary no tonga ny fotoana dia nipetraka hihinana izy mba amin'ny apôstôly. Ary hoy izy taminy, naniry koa raha naniry aho hiara-mihinana ity Pasika ity aminareo dia mbola tsy mijaly aho. Fa lazaiko aminareo fa tsy mba hihinana izany intsony aho ambara-pahatanteraka izany ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary nandraika-poka izy dia nisaotra ka nanao hoe raiso ity ka zarao aminareo. Fa lazaiko aminareo fa hatramin'izao dia tsy hisotro ny vokatry ny voaloboka intsony aho mandra-pahatonga ny fanjakan'Andriamanitra. Ary nandray mofo izy ary rehefa nisaotra dia novakiny ka natolony azy sady nataony hoe ity no tena no izay omena ho anareo, izao no ataovinareo ho fahatsiarovana ahy. Ary araka izany koa ny kapoaka rehefa vita ny sakafo dia hoy izy, ity kapoaka ity no fanekena vaovao amin'ny rako izay ahidina ho anareo. Fa izao efa nandray tamin'ny tompo izay natolotra anareo kosa, fa Jesosy tompo tamin'ny alina izay namadiana azy dia nandray mofo. Ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy, ity no tena ho anareo, izao no ataovy fahatsiarovana ahy. Dia araka izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy, ity kapoaka ity mbola hifanekena vaovao amin'ny rako, izao no ataovy fahatsiarovana ahy. Na oviana no misotro ianareo. Fa na oviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piavana. Koa nazovo no mihinana ny mofo sy misotro amin'ny kapoakon'ny tompo amin'ny fanahy sy mendrika dia homeloka ny amin'ny teny sy ny ranon'ny tompo izy. Faoka ny olona hamantatra amin'ny tenany dia aoka izy hihinana ny mofo sy misotro amin'ny kapoaka. Fa izay rehetra mihinana sy misotro dia mihinana sy misotro fanameloana ho an'ny tenany raha tsy mamantatra ny teny izy. Noho izany dia betsaka ny marary sy marofy eo aminareo, ary maro ihany nefa nodimandry. Fa raha mba mamantatra ny tenantsika isika dia tsy mba ho tsaraina. Fa raha tsaraina isika dia faizin'ny tompo mba tsy hoelohana miaraka amin'izao tontolo izao. Koa raha miangona hihinana ianareo rahalahy dia mifampiandrasa. Ary raha misy olona noana aoka izy hihinana ao an-tranony mba tsy hiangonanareo ho fahameloana. Ary ny zavatra sisa dia alatro rehefa tonga aho. Amen. Amen.
mivavaka isika rehetra. Misotranao zay Andriamanitra rainay. Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay. Rainay amin'ny fanahy masina izay tianay ka mitoetra ty anatinay mandroaka ny maizina rehetra ary mifonao anay ny fitaraina ny tsay vavana zany. Misotranao zay raha io ny nahazo anay ty fotoana lehibe ty zay sady ankalazainay ny jobily fisoavin'olo andray aman-dreny mpitandro reto. Ankalazainay koa ny androm-pitandro, ankalazainay koa ny fanoloranao ny tena mandranao ho an'ny fiangonanao. Manatry anay amin'ny alalan'i Jesosy Tomponay, andrenesanay ny teninao amin'ny fo maniry-tena sy maro, manaiky verina amin'ny fitiavana voalohany zay efa nitiavana anay sy mbola efankatiavanay koa. Ampianaranay ny teninao anananay fahindrena, fahalalana ary fitiavana. Amin'ny anaranao Jesosy mangatany izany. Amen. Miarapantsika rehetra riavana tratro zao andro ankalazaintsika ny jobily fisotroam-pinoana ho an'ny ray aman-dreny pasteur Sodofo Lamamoliaso mivady ento sotry fitiavana. Fifaliana ho azy tokoa ny azoko mitondra ny teny eto ary miara mankalaza amareo izany fotoana lehibe izany. Amiko dia tsy akiselasela ny atovavako eto amin'ity amboalohan'ity satria tamin'ny 2 Oktobra 2015 dia nasainareo aho hitondra ny teny tamin'ny fandraisan-tanana azy mivady teto eny fotoana lasa. Ary ny teny izay atao fanefa izany fandraisan-tanana zany dia ao amin'ny Apokalipsy 4 manao hoe aoko mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia omeko anao ny saboninahitra fiainana. Apokalipsy 4 ny fahavalo. Mbola avy amin'ny bokin'ny Apokalipsy ihany 4 ihany koa no nandraisana ny teny fanefa zao jobily zao dia ny hoe miverena amin'ny fitiavanao voalohany. Sady vavolombelonao tamin'ny natombohan'ny asa teto ary manatrika koa amin'izao famanamparanana azy izao isaorana tompo zany. Koa ako rahantsika mamaky ny teny izay nakala ny fanefa izao jobily fisotroam-pinoana zao ny Apokalipsy 4 ny voalohany hatramin'ny fahafito. Presitratitsika angarany tompo. Soraty ho amin'ny fiangonany ho amin'ny anjelin'ny fiangonana any Efesosy. Izao no lazainay mihazona ny kitana fito eny an-tanany ankavanana sady mandeha eo fovoan'ny fanaovanjiro volamena fito. Fantatro ny asanao sy ny fikelezanao aina sy ny faharetanao ary amin'ny tsy fahazakanao izay mpanao ratsy. Ary ianao efa nizaha toetra izay milaza ny tenany apôstôly kanjo tsy izy ary hitanao fa mpandaina izy. Ary manana faharetana ianao ka miaritra noho ny anarako sady tsy reraka. Kanefa mananteny aminao satria efa niala tamin'ny fitiavana voalohany ianao. Koa tsarovy izay nitoeranao fony tsy mbola lavo dia nibebaha ka manaova ny asa voalohany. Fa raha tsy zany dia ho avy aminao aho ka hamendra ny fanavanjironao hiala amin'ny fitoerany raha tsy mibebaka ianao. Kanefa izao no toetranao halanao ny asany Nikolaita izay halakokoa zay manatsofina ako izy iaino izay lazay fanahy amin'ny fiangonana izay maharesy dia avelako hinana ny amin'ny hazonaina
izay eo amin'ny paradisanaandriamanitra. Amen. Eo am-pandrenesana izany teny tompo izany izay nalaitsika ho fanevina iverena amin'ny fitiavana voalohany dia hitongava-panontaniana samihafa isika izay mandre izany. Ny fanontaniana anakiroa tonga ao an-tsaina avy hatrany dia hoe inona moa zany fitiavana voalohany izany, ary ny fanontaniana faharoa dia hoe ahoana ny fomba hiverenany fiangonana amin'izany. Fa rehefa nandinika indray ity taratasy ho an'ny fiangonana any Efesosy ity ny tenako, ao anatin'ny contexte iainan'ny fiangonana kristianina eto an-toerana sy maneran-tany, dia tsapako fa ny fanontaniana fototra apetraky ny tompo amin'ny fiangonana tamin'izany ary mandrakakehitiny dia izao: nahoana moa no niala tamin'ny fitiavany voalohany ny fiangonana tany Efesosy. Nahoana no niala tamin'ny fitiavany voalohany izy. Marina tsara fa ny teny tompo eto dia hoe efa niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao. Efa niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao, fa tsy lazainy hoe efa very na efa tsy hita intsony na fitiavanao voalohany, fa efa nialanao. Zany hoe vokatry ny natao zany, fa tsy hoe tsy na tongatonga ho azy na fanadinoana, fa vokatry nataony fiangonana no nialana tamin'ny fitiavana voalohany. Ary fantatry ny fiangonana tany Efesosy fa nataony zany. Ny fiangonana tany Efesosy dia fantadaza tamin'ny andron'ny apôstôly, ary isany nahafantarana azy sady nampivelatra azy ny fifikirany mafy tamin'ny fitiavana izay nitiavan'Andriamanitra azy sy niarahany nandeha tamin'ny tompo teto amin'ity fiainana ity. Fantatra teo amin'ny tantaran'ny fiangonana apôstôlika fa ity fiangonana ity dia nobeazindreo ngezalahy ny finoana ngezalahy ny fiangonana tamin'izany. Voalohany Paoly apôstôly izay namorona ny fiangonana dia niasa mafy nandritra ny 3 taona ngarahidina tao, ary nanorona sekoly biblika tao izy tamin'ilay trano fampianarany Tirano. Hitantsika amin'ny asany apôstôly toko fasivamifolo ary fahavalo tamin'ny fahafolo zany. Nanaraka azy niasa tao koa ireo olona mpivady Aquila sy Priscilla izay isany voaloam-bokatry Paoly apôstôly tamin'ny toerana io, ary ireo olona mpivady ireo no nampianatra any Apôlôsy, ary niasa tao koa Apôlôsy. Ny mpianatry Paoly izay tiany indrindra natsoiny hoe zany i Timoty dia niasa naharitra tamin'ity fiangonana ity, ary tonga eveka voalohany tamin'izany fiangonana zany. John izay mpanoratra ny bokin'ny Apokalipsy dia lazainy fahafolobelona maro tamin'ny andro apôstôlika fa niasa naharitra tamin'ity fiangonana tany Efesosy ity koa. Azo heverina arakarak'izany fa niaina feno ny fampianarany apôstôly Paoly ity fiangonana tany Efesosy ity, izay lazainy tompo fa niala ny fitiavana. Voatahiry ao amin'ny epistily ho an'ny Efesosy izany fampianarana apôstôly zany. Ny epistily ho an'ny Efesianina
dia mizara telo lehibe araky nanolorany paoly apôstôleur manomora tadidy le izy ary isany kristy hoe tsotra indrindra mahafinaritra indrindra mora raisy fampianarana zarahany paoly telo zany diny voalohany hatramin'ny fahatelo meno ateny hoe mipetraha andiny faefatra hatramin'ny andiny fahena andiny fahasivy meno ateny hoe mandehana ary andiny atoko fahahena andiny fahafolo hatramin'ny vavambin'ny folo mifahana petraha mandehana mifahana eo fizarana voalohany voalohany hatramin'ny toko fahatelo lazany paoly ny itiavan'Andriamanitra atsika sy ny fidianany atsika fony sy mbola fanongenana zao tontolo zao Efesianina toko voalohany andiny fahaefatra hoavana zany itiavan'Andriamanitra atsika sy ny fidianany atsika ho azy fony sy mbola fanongenana zao tontolo zao lazay koa araka zany fa raha mbola maty ny fahadisoantsika isika dia nahavelona atsika miaraka tamin'ny Kristy Andriamanitra ary miarana tsangany sy miarana petrany any an-danitra miaraka amin'ny Kristy isika zay le lazany hoe mipetraha premier point mipetraha satria efa napetrany any an-danitra miaraka amin'ny Kristy isika ary noho zany fahasoavan'Andriamanitra mamonjy izany dia ampitomboany fanahy masina aty anatintsika amin'ny fahafenoany rehetra ny filoana ny fahalalana ary ny fitiavana mifindra amintsika koa ny fitiavana satria miara-mipetraka amin'ny Kristy any an-danitra isika ary izany fitiavana mifindra amintsika zany zay ny fitiavana voalohany an'Andriamanitra izy voalohany indrindra ary mifindra amintsika ny fitiavana voalohany ny fizarana faharoa ny toko fahaefatra hatramin'ny toko fahena andiny fahasivy dia lazany apôstôly ny fiaraha-mandeha amin'ny Kristy Jesosy amin'ny fitiavana eto amin'ity fiainana misy antsika eto ity fa Kristy efa nipetraka any an-danitra tsy hoe miala sasatrany koa fa mandeha mamakivaky zao tontolo zao manorona ny fanjakan'Andriamanitra mandrakizay ary amin'izany no iantsonantsika hiara mandeha amin'ny fitiavana ary amin'izany fiaraha mandeha amin'ny fitiavana zany dia meny ambarana koa misy fizarana telo miara mandeha amin'ny Kristy amin'ny fitiavana ao amin'ny fiangonana ary amin'izany fandehanana ao amin'ny fiangonana zany dia hitana ny firaisana avy amin'ny fanahy masina miara mandeha amin'ny Kristy fizarana faharoa eo amin'ny zao tontolo zao eo amin'ny fiarahamonina mitafy toetra vaovao mahazamika ny mazava ka handeha amin'ny fahamarinana sy ny fahatsiana dia amin'ny fahatsarana rehetra ary ny tapany fahatelo ambarany poleny dia mandeha eo amin'ny ankohonana ka mandeha amin'ny fahindrena ho fenoen'ny fanahy masina ka hanararaotra ny andro azo amin'ny rantsoa ka eo amin'ny ankohonana dia miaratra ny fitiavany Kristy ny ray ny reny ny zanaka ny mpiara-miasa na ny mpanoto tamin'izany fotoana ny fizarana fahatelo zay lazany hoe mifahara toko fahaenina andiny fahafolo hatramin'ny fahavalon'ny folo dia ilazany apôstôly amin'ny fifaharana amin'ny fanamboleny devoly sy ny fanapahany ratsy eny amin'ny tontolo iainany niny rehefa miaradia amin'ny Kristy amin'ny fitiavana ny niny ny fiangonana dia tafiry ilay ratsy ka tsy maintsy mitafy ny fiaden'Andriamanitra rehetra mba hahafahana fa ratsy zany lasa raha vakila ny lazay paoly apôstôly eo izy hoe fahara ary tafiry ny fiaden'Andriamanitra rehetra dia misy fiadiana fito samy hafa ambara
dia ny fahamarinana na vérité zany, ny rary justice, fandriam-pahalemana avy amin'ny filazantsara na pe, ny finoana, ny famonjena, ny ten'Andriamanitra, ny vavaka tsy mitsara. Ireo fiadiana voalazako ny apôstôly dia tandrify ny fiadiana entiny atao hoe garde prétorienne, iarovana ny manam-pahefana, tsy fiadiana enti manafika, tsy fiadiana offensive fa fiadiana défensive. Tsara mare izy rehetra ireo dia natao ifahana mba ahafahana resiste amin'ny fanambolen'Evy. Ka rehefa ampitahaina ireo fiadiana enti mifahatra ireo amin'ny fiadian'ny mazava, izay fiadiana entina manafika araka izay ambaran'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Korintiana faharoa, ao izy miresaka ny amin'ny fiadian'ny mazava, fiadian'ny manafika zany. Korintiana faharoa toko fahaenina andiny fahaefatra sy fahafito, ary Korintiana toko fahafolo andiny fahatelo sy fahaenina. Dia zao ny voamarika, tsy voalaza eto amin'ity lisitra fito ity ny amin'ny fitiavana tsy mihatsara velatsika, l'amour sincère. Andrea zao tika hoe sincère, tsy misy savoka ny dikany, sansira. Fanao ny mpanao asa tanana moa raha misy kiaka kely, bitika kely tsy mitsenana lasira io. Fa tsy tena asa feno zany, fa asa misy savoka. Fa lazainy eto dia tsy fitiavana misy savoka, fa fitiavana sansira, sincère, fitiavana menina matio zany. Ka zany fitiavana zany lazainy Paoly amin'ny Korintiana faharoa ho herin'Andriamanitra entina miady, entina manafika, tsy hita amin'ilay entina mifahatra zany. Azo heverina fa rehefa miady hifahatra tokoa ny Efesiana tamin'ny fahavalo maro izay nanodidina azy, dia toa mialany ny fitiavana izay nomenany sy nampivelatra azy ny fiangonana apôstôlika. Fa nahery tokoa ny fanafiany devoly, ny fanamboleny ilay ratsy tamin'ny fiangonana tany Efesosy. Fa ity tanàna Efesosy ity dia nalaza fa amin'ny andro apôstôlika, nalaza ho folobeny fivavahana tamin'ny Diana izay andriamanibavy Grika, ary antsoiny Romana koa hoe Artemisa. Ka nisiany tempoly lehibe folobeny zany fivavahana zany tao Efesosy. Ary tsy moatsika mamaky nesy apôstôly tafasiny andifolo, fa raha vao miditra tao ihany ny fampianarana kristiana nen'ny apôstôly Paoly dia nanao fitokonana poavana ny mpanaraka ny fivavahana Diana. Ary lazainy amin'ny asa apôstôly toko fahasivy ambinifolo nefa valo amby roapolo. Fa rehefa nanao fitokonana ireo dia niorakoraka nandritra ny adiny roa, nanao hoe lehibe Diana ny Efesiana, lehibe Diana ny Efesiana, adiny roa velobelontona. Ary mety makivy lola amin'ny fivavahana, tsy zany ihany, tsy zany fanoherany ny fivavahana sampy ity fiangonana vao miorina ity, fa atao koa ny ady mpampianarana tamin'ireo apôstôly mpandainga izay tonga tany sy ireo evangelistra santoka izay nanao ny fivavahana kristiana ho fahazoam-bolana. Atao koa ny fanenjehana mahamay nataon'ny sinagogan'ny Jiosy tamin'ity fiangonana ity. Teo anatin'izany ndraiky zany dia niezaka hifahatra tokoa ny fiangonana sain'izao rehefa miady ho amin'ny fanamarina mpampianarana ny orthodoxie no ny rifosany sy nampafana fo azy, dia miana sy tafala tamin'ny fitiavana voalohany izy. Fitiavana ny fahatra sy manolotra fahadisoana
manetsika izay diso zany no lehibe tao aminy fa tsy miaina amin'ny fitiavana izay mitiavana Kristy azy izay nanao hoe tiavany fahavalonareo ary mivavahana fa izay manetsika anareo. Atito fadima mivevina iny tokoa raha miteny moa ny tompo hoe tsy misy manana fitiavana lehibe zao teny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizana araka ny Jona 3:10 dia hitantsika fa ny fitiavan'Andriamanitra dia lehibe noho izany araka ny lazainy koa ny apôstôly hoe folombola fahavalo isika dia nampihavanana tamin'ny nahafatesany zanany. Romana 3:10 na ireo apôstôly santy ireo dia anahoana fitiavana hafa mandraisana fisiana azy tamin'izany koa ny tompo hoe mibebana miverena ny fitiavana fakapanahy sy fahavoazana nahazo ny fiangonana tamin'ny fotoana maro araka ny tantarany ny miala amin'ny fitiavana ka mifantoka amin'ny zavatra hafa. Tsaroana amin'izany ny fanenjehana ataon'ny fiangonana kristianina ireo zanany mpialoha lalana ny reformation izay nomelohina sy novonoina noho ny fahazotoan'ireo hitory ny ten'Andriamanitra. Tsaroana amin'izany fa isan'ireny i Pierre Valdo avy amin'ny Vaud France tamin'ny taonjato 12 sy ny Vaudois na ny Valdésien mpanaraka azy ninjena voary ny fiangonana. Toy izany koa i John Wycliffe tany Yorkshire na Angleterre tamin'ny taonjato 19 sy ny Lollard izay mpanaraka azy. Toy izany koa i Jean Hus tany Bohème, Republika Tchèque ankehitriny izay voaherika ho dorana velona tamin'ny taona 1970 ary tamin'izany rehetra zany dia niala tamin'ny fitiavana ny fiangonana fa natefika mifikitra amin'ny zavatra hafa. Na izany aza dia tadidintsika fa tamin'ny taona 5:1970 sy 7:1970 dia nanao fialantsiny ofisialy sy fifonana ampabe maso tany Prague ny Papa Jean Paul II noho ny famonoana tany Jésus vera ny fitiavana voalohany. Mampieritreritratsika ny fifandifian'ny fanevany jobily ny amin'ny fitiavana voalohany sy ny perikopatsika androany ny amin'ny fanasany tompo ny amin'ny rano tompo fa manavesatra ny fotokoa mantsy raha ny fotoana anasan'ny Kristy ny fiangonany ka anatrehany azy sy amorany azy ny tenany sy ny rano ho fampaherezana azy no tsy miombona ny miny fa ny fampiamboho sy ny fanenjika azy miala amin'ny fitiavana nahoana fantatsika fa hatramin'ny andro reformation dia ny filozofia fa tsy ny finoana ny fitiavana no nety ny mpampianatra ny fiangonana sasany nanamarina ny fampianarana momba ny fanasany tompo. Nalaza tamin'izany fotoana izany ny fiteny hoe ny voafetra tsy mahatonga ny tsy voafetra. Zay tamin'ny teny latiny hoe finitum non capax infiniti. Dia samy nitonga ny fampianarana tamin'izany ny rehetra anampisaka ny fiangonana. So ihany fa nisy nahazo taridalana tamin'ny fanahy masina ka nanao fa
amin'ny filoana no andraisantsika fa ny teny izay manak'izay infinito dia tonga nofo finity kanonina tamintsika zany hoe ny manak'izay ny tsy voafetra no mitondra ny voafetra fom'izany dia lazainy hoe infinito est capax finity no zany ny tena amandrany Kristy izay manak'izay infinito io no mitondra ny mofo sy ny divay izay voafetra ka manantona anatonany sy itoerany ao amin'ny mino sy ilailay amin'izany manak'izay mitondra ny voafetra izay. Ary zany nanaovan'ny apôstôly hoe ny kapoaka ny fisaorana izay isorantsika tsy fiombonana amin'ny rano Kristy fa izany. Ny mofo izay vakintsika tsy fiombonana amin'ny tenany Kristy fa izany. Koa ny mino izay mandray any Kristy amin'izany izy manantona zany, izy koa ny mino koa dia tonga kapatra hiaina sy hizara ny fitiavany Kristy eo amin'ny fiangonana, eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny ankohonana. Hoy ny tenin'izy tompo tamin'ny fiangonana ny bebaha na niverena amin'ny fitiavana ka manaova asa tsy moatsika miavana fa ny fitiavana zay tsy miseho amin'ny asa dia maty, ary ny asa tsy misy fitiavana dia mahafaty ny maro. Tsarovy koa nefa fa tsy niady amin'ny fampianaran-diso ihany no mety mampiala amin'ny fitiavana voalohany, fa ny asa fanompoan'ny fiangonana koa azy raha tsy ampivavaka, raha tsy ampy fitiavana dia tonga projet d'église izay mampisaratsaraka no amin'ny fiangonana ary tsy ahitana mitombo. Iavana efa napetraka Andriamanitra rainao any an-danitra ianao amin'izao tsika miteny zao. Ary lazainy Paoly amin'ny Korintiana toko 7:7 efa miara napetraka ao Kristy ao an-danitra, efa ao disque dur an'Andriamanitra zay tsy misy virus ao nefa misy ianao zao. Nefa nisompo ianao ariary diavolo eto amin'izao tontolo zao haneo zany fitiavany zany eo amin'ny fiangonana, eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny ankohonana. Dia hoy ny tompo aminao izay maharesy dia havelako ihina miavy amin'ny hazonaina izay eo amin'ny mpakatisan'Andriamanitra. Ivela marak'izay fitiavana eo aminy tanteraka tsika rehetra izy vavasy. Sodrano zay tompoandriamanitra io fitiavanao anay izay fotsibolaary koa zao rehetra zao efa nifidy anay tao Kristy ianao no nivoninahitra fahasoavanao handova ny fanjakana mandrak'izay. Rehetra ampidramanao fotoana zay mba iarahanay miasa ny Kristy tomponay manorona zay ny fanjakana mandrak'izay zay. Tavomany fiadanam-po sy fifaliana amin'izany zay. Fa tsy ny ataonay eto no andovanay amin'ny fiaina mandrak'izay, fa ny fanjakana mandrak'izay efa ndovanay no iainanay sasenay eto. Dia manatonanay mandrakarivo amin'ny tenanao sy ny rano mba hananay fahatokina tsy azo ozobozolona amin'izany fitiavana zany ka hananay fitiavana namanay fiangonana misy anay namponay. Dia raina mandrak'izay ny voninahitra ny fahasoavanao amin'i Jesosy Kristy tomponay. Amen.
ilay vavasika. Raha io teninao dia teny hoe mibepa, miverena fitiavana voalohany. Endry Andriamanitra anay. Tsapanay tokoa fa tsy nahajoro tanteraka izay teo anatrehana. Tsy mba mifaritra taminao zay ry Jesosy Kristy tomponay teo anatrehan'ny fanenjehana mahamay teo amin'ny manodidina dia matetika tokoa zahay Andriamanitra misy aminay ny fiaingan-dalana. Misy aminay tsy nanalay am-pitiavana tahaka nandraisanay anao Jesosy Kristy tompy sy mpamonjy ny fiainanay tamin'ny voalohany. Ary eo ihany koa tompo noho ny karazana fampianaran-diso hoe dia tsy mba nahy nanivana ny reny zay hoe tia tsara telona, tia tsara tsy tsara hoany. Kanefa reny dia ireo fampianaran-diso reny dia isan'izay nampiana ihany koa ny fitiavana ianao ry Tompo Andriamanitra. Ao ihany koa ireo karazana sampy isan-karazany eo amin'ny fiainanay. Dia ireny ihany koa dia anisany nampisaraka anay taminao ry Tompo Andriamanitra. Ary indrindrindrindra mety miasa ihany izay, manompo anao ihany, tonga ty ihany isan'andro isan'andro, tonga ty ihany isaky ny alahady maraina. Kanefa indraindray tsy vonto valaky, tsy vonto ny teninao ry Tompo Andriamanitra. Ka lasa fahazarana fotsiny ihany. Ka mitenana ianao andio hoe mibeba, miverena amin'ilay fitiavana voalohany. Tompo dia hiverina izay. Raha izay no azonay fiainana mandrakizay. Mamindrafo aminay Tompo, ampiverena izay. Ao anatin'ny famindramponao Tompo, taomby izay. Hiverina anay am-pitiavana voalohany. Dia indro mba eno'ny fifonany tsirairay ihany sy fangatahana fampiran-kely ao anatin'izao vavaka mankeny izao. Eny izay ny Tompo Andriamanitra fa mihaino ny vavaka izay mitsandratra tsirairay avy ianao, ary manan-tena ihany koa ny amin'ny famelan-keloka fa ianao dia afaka nadio anay antsy famarinana rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo nanaovana ny vavaka. Amen. Ho antsika izay miaika fotantsika teo anatrehan'ny Tompo ary mibebaka marina tokoa mitsanana nandreny teny somafaly ataon'ny Tompo famelana itsika. Hoy ny Tompo amintsika, fitiavana mandrakizay no fitiavaka anao, koa izany nampaharetako famindrampo ho anao. I Kristy izay tsy nalala ota dia efa nataony ota amonjy antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy kosa isika. Mba amin'ny anaran'ny Tompo ariavana fa voaverana eto kareo ny anara masina
Mitterrand. Hoantsika izay vao vela helika dia ny ambaratsika mpabe-maso ny finoantsika araka ny fanekepona apôstôlika. Mino n'Andriamanitra. Ry Jesosy Kristy tomponay, fitiavana voalohany no angatahanao anay dia ianao ry Andriamanitra fitiavana mihitsy no anatona anay ankehitriny. Omeo fo madio izay Andriamanitra, omeo fo feno fitiavana avy aminao izay Andriamanitra. Aizanay mitia anao Tompo Andriamanitra, ary ihany koa hitiavanay amin'ny manodidina anay. Araka ny teninao teo hoe tokony fanompo izay, ary eny koa ry Tompo Andriamanitra hoe hitianao amin'ny fo madio izahay. Tonga ny fotoana izay Andriamanitra hoe androany alahady no tonga anay ambavaka ny ray aman-dreny tanjona anay eto amin'ny herintsika misotro fitiavana. Voalohany teninay koa ry Tompo dia hoe misaotra no nanomezanao anao, nanomezanao anay any pasteur sy lofonkovady. Misaotra no ireo fanomezam-pahasoavana nomenao azy, ary ny finiavana, ny fampizaha zavatra maro be izay nomenao ho an'ny fiangonana. Ary misaotra fa tonga fotoana izay hoe aroatsoatsy, dia tonga fotoana izay sotrony ronono izy amin'ny maha-retraité azy. Misaotra no mitantaranao Andriamanitra azy mandritra izay nampitandrina azy izay, ary mahatsapa tokoa izay ny Tompo Andriamanitra fa tena nanana ray aman-dreny tokoa. Ary nangatahanay Tompo dia mba hitahirizanao azy hatrany izy sy ny ankohonana ao aminao Jesosy Kristy Tompo. Eny ho an'izy mivady dia ridarida hatrany ao am-pony izany fitiavana voalohany izany. Ary na inona izay mety hoe hitranga dia ianao hiaro hatrany Tompo izany fitiavana ao am-pony izany. Ary izahay fiangonana koa ry Jesosy Kristy Tompo dia avelao izahay mba hatsiary hitondra-bavaka hatrany ihany koa ireo ray aman-drenay ireo. Ka izy ireo mba atody tsara ny azakazaka sy fahana tombony, ary ny tombon'andro izay mbola omenao azy anie dia feno fahasoavana avy aminao ho
feno fifalinana avy aminao, feno fanatrianao any fiainany manontolo. Any ireo izay zanany hitan-dranomasina sy ireo izay zavikely ry tombo Andriamanitra, misaoranao ny amin'ny taranaka izay nomeny fa naizanaiza izay toerana misy azy ankehitriny dia miangatana azy izao dia mba anan'izany fitiavana anao miretareta izany ihany koa ireo taranan'ireo. Mankasitraka e fa Andriamanitra mpampalivavaka ianao dia misaotra amin'ny ray aman-dreny tandrina izay nomenao anay. Ny vavakay dia satrana indrindra ampiarahana ny vavaka sy fanampianarana tampianatra manao.
ny fahafatesana. Ary faly zay satria misy fanantenana lehibe atao anatinay tsy azo hoany na minina na minina dia nitapakila idiranay any amin'ny fiainana mandrakizay hifanatry taro amin'ny Andriamanitra velona izany. Raha hiady eto sosotsara ianareo afaka telo volana ny firarintso ho anareo sady antom-bavaka dia arak'izay hita ao amin'ny filazantsarandroka toko fa 2:24 manao hoe dia nandeha izy ka nahita arak'izay efa nolazainy taminy. Dia nandeha izy ka nahita arak'izay efa nolazainy taminy. Tsy mifaly eto sosotsara ny fanonareo amin'ny Andriamanitra velona fa andeha ianareo ary ahita zay efa nomanontolo ho anareo sy zay efa nolazainy taminareo. Ho aminareo mandrakarivany sy ny taranareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Zao dia isy dinam-bavaka ho anareo. Ivavaka isika Andriamanitra rainay eo, rainay no ny Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay. Midera sy mankalaza anaranao izahay fa no famindraponao noho ny fahasoavanao dia mahatratra zao alahady hitonanambaraka amin'ny pasteur Solomon asony vaty sy ny ankohonany izao izahay. Isaoranao izay fiangonana nomenao izay fito amin'ny fotoana niarahanay tamin'izao mivaty zay. Tena makasitraka anao zay ray malala ny fampianarana rehetra izay nampitondrainao azy. Manomana anay ho vonona amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy. Nangatany aminao ray malala tsy ho fampianarana anao any ireny rehetrareny fa fampianarana ny toetra ao am-ponay. Amerina anay tsirairay amin'ny fitiavanay voalohany anao. Ivavaka izay ankehitriny ho azo mivaty mba ho amin'ny fifaliana fa tsy ho amin'ny fisetroana no amarana ny asa nandanao azy eto sy fitiavana. Ivavaka izahay anana fifaliana tokoa izy ireo satria faka amin'ny famarinanao izahay. Mahatsiaro koa izahay ireo zanaka manjafina sy any ampitan-dranomasina. Eo ambany fahasoavanao manankarivana izy ireo ray malala. Andriamanitry ny lavitra sy ny Andriamanitry ny akaiky ianao ka tsy mahafoy azy ireo. Ray malala, ny fandrinay dia rehefa tonga ny fotoana izay ilanay ity amin'ny ity tamin'ny fandalovana ity dia fanao fotoana any aminao izahay ary dia ho samomito amin'ny boko fiainana ianarana. Izany no vavakay ataony amin'ny ananao Jesosy Kristy mpamonjy. Petraka velona. Teny ray mavariavana fisaorana sy fankasana tsy hita zay teny te halaza zay atompona ivaty fa te misaotra nareo fiangonana 17 taona tena hoe faran'izay mamy ary taon'ny fiainanay zay 17 taona nitiavinay teto ny ainanay teto c'était les plus belles années de notre vie. Misaotra nareo rehetra, misaotra docteur Perry, misaotra nareo fianakaviana, nareo nana faly zay Violante tena hoe manana nareo faly zay ary honoré zay hotronareo dia nitombo maly fitenareo nitombo maly fite mamarana zao joroana vavolombelo zao sika ry dia efa nitenena le andro jobily tahaka izao tsy atao hoe fahalazana fifankalazana fotsiny fa nataosika ho fijoroana vavolombelona dia misy vavin'Andriamanitra avy ato Iso fitiavana izay vavolombelona mandritra ny 10 minitra ny amin'ny fanovana izay nety nitory teny reny tato Iso fitiavana tao amin'ny fiainany fomba finoany fomba fanompony 10 minitra moa le fijoroana vavolombelona ny anankiray hoe ny zavatra hijoroana vavolombelona dia mba nitady asa izy ho fanomponan'ny tompo
mitady asa izy hoe inona tompo asa menao a dia nafinaritra be ny valiteny meny tompo azy hoe ministère de prière no meko anao hoe ny asa voalohany ge rehefa nena tsy hoe tonga dia hiditra sampa hiditra diakona hiditra pastery ny asa voalohany angatah'Andriamanitra amintsika dia nivavaka zay ministère de prière zay no hitsoron'ny vavolombelona raha izay dia faharoa torotry anankiray tantaran'le vehivavy nanositra menaka manitra an Jesosy ny tongotra Jesosy ozy izy hoe nampiarako niny taon'ny fiainako ozy izy dia ny asa amandrahako ny profession kozy izy ny asako dia nataoko hoto manana ny asa ampanaovin' Jesosy sy karazana menaka manitra natolotro an Jesosy ao arariavana. Ankehitriny fa noretoroteny sy asa tanteran'ny pastor Solofo teto Isotry Fitiavana dia tsapako fa Andriamanitra dia Andriamanitra velona be fitiavana ary be fondrapo. Izy koa no manao lalana lalandretoroteny sy asa nataon'ny pastor Solofo teto Isotry Fitiavana. Nisy vanim-potoana tokoa mantsy teo amin'ny fiainako nanjiny tena mafoy raha maty dia sura ve fa tonga dia an-danitra. Samako dia olona tia mivavaka fa kamo manao asan'ny fanompoana am-piangonana. Izany manao sampana izany dia tsy nanitona dia nangataka tamin'ny tompo aho hoe tario aho ahita ny asa tianao anompoanao. Ny nahavariana fa namaly ahy Jesosy. Fotoana kely tao ren'izany dia nanao anjo pastor Solofo no tonga hianatra hivavaka nandritry ny toroteny. Tamin'ny 2012 tany ho any izany anjo hivavaka izany. Izao izany tamin'ny hoe neritreritra hoe mivavaka izany kosa toa efa haiko ihany mbola mila mianatra marina tokoa ve tsy dia bado na dia be da be ary ny mahay za fa tonga dia tsapa fa io ilay valim-bavaka. Natsoin'ny tompo tamin'ny zavatra tiako sy efa mba ataoko. Dia teo ny atonga ihany koa ny sedra sy olana maro tamiko sy ny fiainam-piainana menakavy kely. Vokatrin'ny fianarako ny vavaka dia raha taloha aho manao vavaky ny mpangataka foana dia nanomboka teo kosa dia nivavaka mpidera mpisaotra ny tompo. Nisaotra ny tompo aho no niahitana nazo ny zanakay tamin'izany. Misaotra isan'andro fa efa manasitrana ny zanako izy. Ary nivavaka famitana nataoko tamin'izany dia nataoko ho an'ny hafa mba ary dia nampitombon'ny tompo isan'andro ny olona nasainy netiko am-bavaka. Dia nisaotra ny tompo tokoa fa nositrano ny zanakay nefa dia aretina fa nilazain'ny dokotera fa antaonany maro vao sitrana ary tsy misy fanafody azo ampiasaina akory. Ny vakafonana moa dia tsy natambany zavatra mihitsy satria ireny sedra ireny dia nampatsiahy mila mbebaka mandrakariva. Ny toroteny farany izay hitsoroko vavolombelona any dia mahakasika an'ilay torotena nalaina tao amin'ny Matthieu 26 toko fahaenina ka hatramin'ny 17 tamin'ny 24 teo. Io moa dia resaka mahakasika ilay vehivavy nanositra diloilmanitra ny lohan'i Jesosy. Resaka ranomanitra ny toroteny tamin'izay. Ny asan'i Jesosy nataoko dia ny falorana ny asako andavanandro izay efa haiko anatanterana izay asany rehetra. Fournisseur any amin'ny entreprise aho. Isaky ny asa aho dia miomana ara-panahy. Eny miomana mihitsy raha fotoana mialola be. Mivavaka ho an'ireo olona eo anamiko rehetra any amin'ny tsena, ireo olona izay vidianako entana rehetra. Ireny mpivarotra kifafa, mivarotra ny amin'ny épicerie, ny amin'ny grossiste, na karana, na sinoa, na ny amin'ny grande surface, ireo prestataire rehetra izay miara-miasa amiko. Dia hoeto mbavaka ihany koa amin'izany ireo clientko. Indrindra moa izany ireo mpiara-miasa amiko eny hatramin'ireo directeur isan-karazany ao anatin'ilay société izay anaterako ny entana. Dia ireo fournisseur izay rahako miasa maharitra dia manokana fotoana izahay miara-mivavaka sy maka ny tenin'Andriamanitra. Ny produit izay livrena rehetra izany amin'izay dia efa voatotra ho an'ny tompo fantrotroana am-bavaka na ny varotra n'ireo entan'ireo izany na ny naterana ny entana. Atao ny vavaka fonana sy fiderana vao atena any amin'ny société ilivrena azy.
io sotro-pitiavana moa dia misy ny fahafolo-karena sy ny asan' Jesoa maro hafa ka omenan' Jesoa izay anjara tsara ho azy. Dia tsy mora avokoa moa izany asa rehetra izany satria be da be ny fahavalo, ny sedra, misy ny combat spirituel, fa ny fanamasina no miasa fa ny tena dia fotoana ihany. Ankehitriny moa dia efa nitokanana ho disipla tamin'ny 2019 ary ny tsapako que l'Éternel veille sur toi et moi lorsque nous serons l'un et l'autre perdus de vue. Que l'Éternel veille sur toi et moi quand nous serons l'un et l'autre perdus de vue. 2 Corinthiens 9, 14, Evangelina de 9:14 miara-Jesosy ary amin'ny fangatahany ho anareo dia manana anareo izy no miabe ny fahasoavan'Andriamanitra aminareo. Amin'ny verset misy izy hoe il prie avec tendresse. C'est la relation qu'a fait avec tout cœur sincère ary dia te hivavaka avec tendresse ho anareo. Oggi penso che non posso dire, posso di marca pasta, se non pure fare mai a sono io che lo faccio per che se ci fanno subito. Fa e verso l'esame misura popolazione e non si adatti misura je prierai avec tendresse pour toi parce que souffre de l'antimate anche lei alias Inès David Félix e conosceva Yanao ma mi chiama il telefono sulla piramba dell'Elise e Raya Fernovatia Raya
rehefa mirava zany azovaroaty ary zany hoe tsy anatonareo famotanareo zato koa dia akale fisy hoe vavamanasfera ary azy zavaka marka page ray miolona ray ato akizy reno natandora sy matanofa tsy hoe za zany amivatra hoany zany ray fenona do de anakireny fenona dia ray jana fitsitianina dolo tsy eo a azo tsara manao lansemaine zany ohatra misy misy diaka zany azo tsara manatony amarana fosika sanasika fa mampamira-piratra ny tavany aminao ny tompo ka mamindra fo aminao manandratra ny tavany aminao ny tompo ka manomenao fiadanana aby
sy ny namana. Ho aminay Andriamanitra velona irery any